Eny ary ny fandarana androany moa zany dia toy ny fandarana efa nataontsika efa firy zay 3 andro zay niresahana manokana n'ilay vatsim-pianarana natokana ho an'ny mpianatra any Madagasikara, izany hoe isika izay mianatra any Madagasikara na koa ireo izay mianatra amin'ny tany andalam-pandrosoana. Laharana 720 ny fandarantsika androany, laharana 720 dia iresahantsika zany vatsim-pianarana manokana ho an'izay mianatra any Madagasikara na ireo izay mianatra amin'ny tany andalam-pandrosoana. Miarahaba antsika rehetra indray zany ny tenako faly resaka amintsika. Fandarantsika moa zany dia androany alatsinainy no atao raha ho an'ireo izay mihaino azy indray fandarana miverina dia asa gaga satria iverimberina matetika ity fandarana ity noho ny toerana izay ametrahantsika azy satria betsaka ny mandefa email aty amiko manontany mba hoe aiza re mba misy vatsim-pianarana ho an'izay mianatra aty Madagasikara. Izay indrindra ity vatsim-pianarana ity, ilay vatsim-pianarana dia hoe Wales Mountain Initiative, Wales Mountain Initiative Scholarship. Dia ny toerana ahitanao azy zany afaka mandehanao amin'ny internet dia apetraka ao ty adresy ity WELS-MOUNTAIN-TEPAINNITEPIIVE.org. Zay zany an'ilay adresy WELS-MOUNTAIN-TEPAINNITEPIIVE.org. Zay zany no adresy apetraka ao amin'ny Google. Zay ny jerenao azy dia ao ny toromarika ahitanao ny momba n'ity vatsim-pianarana natokana ho an'ny mpianatra any amin'ny tany andalam-pandrosoana, indrindra indrindra fa ireo izay mianatra any Madagasikara ity. Misy dingana 720 ilay taratasy finoana dia dingana fahafito zany no misy antsika ankehitriny. Efa natao teo moa zany ny fiarabana dia ho antsika izay tsy mahalala dia ny Hetsika Asa ho an'ny Madagasikara no manolotra izany. Ny Hetsika Asa ho an'ny Madagasikara no namolavola azy ary ny tenako dia tsy iza fa Dr Luc Raveloharimisy no nanomana sy manolotra ny fandaharana. Fifaliana hatrany miaraka amintsika rehetra ka dia roso avy hatrany zany isika momba n'ity vatsim-pianarana ity. Dingana fahafito iah zany zao ao amin'ilay taratasy fienoana. Io moa zany taratasy io dia azonao atao amin'ny fienoana amin'ny internet izy dia avy eo avoakanao zany an-tsoratra. Io moa zany ilay antsoina imprimé moa zany filazan'ireo anazy na hoe print dia azonao atao anaty valopy dia alefa any amin'ny trareo. Ny indro kely fotsiny sao dia tara raha ataonao an'izay satria ny daty farany fametrahana an'ity fangatahana ity ny daty farany fametrahana an'ity fangatahana ity zany na ny daty farany andraisany fangatahanao dia ny ny voalohan'ny volana marsa azafady. Ny voalohan'ny volana marsa raha jerentsika zany ny almanaka na ny tety andro dia hitantsika eo fa ny voalohan'ny volana marsa zany dia ny alahady zany. Ka mazava ho azy mila ataonao haingana izy ity satria efa faharoan'ny volana febroary zany zao, fahatelo mantsy zany rapita satria alahady manao an'ity fandraisam-peontsika ity. Zay zany no fandenika ataovy fenoy dia alefaso fa aza miandry aza miandry raha ohatra ka liana amin'izy ity ianareo. Tonga dia raharotiko aloha misy fanontaniana valiko ity. Misy namana zany mpanaraka ny fandarana izaho ramose tena tsy mahay an'izany internet zany fa mbola tsy nampiasa internet inona re no ataoko. Zao ny valiteny tsotra be dia makanesa ianao zany any amin'ny cyber. Dia ao amin'ny cyber ianao zany maka hevitra mandeha hoe inona no ataoko amin'izany internet zany fa ity ilay adresy dia ao amin'ny cyber ianao maka hevitra. Raha ohatra indray zany ianao tsy afaka manatona amin'ny cyber ka ao Antananarivo zany ianao no mipetraka dia ny angaviako anao mamerena manolotra aty amiko dia lazao hoe ao Antananarivo mipetraka dia ampifandraisiko amin'ny mpikambana ao amin'ny asa ho an'ny Madagasikara ianao, ao amin'ny Hetsika Asa ho an'ny Madagasikara ampifandraisiko aminy ianao dia hojerena eo iza amin'ireo mpikambana no afaka hanampy anao amin'izay resaka internet izay. Tahaka an'izay koa zany ilay nareo rehetra nanontany hoe tsy hainareo manokatra adresy email ao amin'ny Google dia afaka manontany mivantana any amin'ny cyber ianareo raha ohatra moa zany ianareo sahirana be anontany amin'ny cyber. Io koa moa zany ilay menatra, io moa zany tsy dia misy mahamenatra fa ny olona rehetra anie miainga amina tsy fahalalana toa tsy efa mahalala.
io zany tsy mahamenatra io sady namono olana amin'izany ka angambontsika nateraka internet zany. Fa taty aoriana nefa nisy an'izany koa tsy tokony mahamenatra zany. Fa raha tena enjana be ilay fahamenarana dia mandrata aty amiko dia ampifandraisiko amin'ny hetsika asa ny Madagasikara ianareo dia ry zareo indray zany no hitarodalana anareo amin'ny fampiasana amin'izany famoahana adresy na fanaovana adresy na koa fampiasana ny internet izany. Vitsivitsy amin'ireo fanontaniana voaraiko mbola misy be dia be androany zao izay mivady vao nijery an'ilay izy dia hozy ny vadiko ry chérie mba ho voavaly daholo reto rehetra reto. Ka enjana be ilay izy fa dia alefa eo arak'izay tratra zany. Nisy koa nanontany ilay momba an'ity ilay vatsim-pianarana ty hoe inona dokotera no ataoko mba hahatonga ny fangatahako tena misongadina. Ka tsika mantsy zao mbola tsy tonga hatramin'ny farany fa arao ny fandaharana natao dia midira avy dia hidiro ilay adresy numerique koa zany misy anazy io zany le le hoe Welsh Mountain Initiaitive io dia tonga dia fenoy ny fangatahanao fa ianao manko any amin'ny farany tsy voatery tonga tsy voatery alefanao avy hatrany ilay izy fa mbola azonao ajanona aloha dia ny azonao atao jereo daholo ilay zavatra anontaniana dia raha misy mampisalasala dia iny amin'izay no anontanianao anao hoe ahoana ny anamboarako an'ity mba hisongadina ny anahako. Fa ny hoe ahoana ny hoe hahatonga ny fangatahana hoe hisongadina hoe tena manokana dia fahazavaiko eto ilay izy misesy araka ilay dingana arahana ireny no hanazavako azy. Anao zany mety efa lasa loha fotsiny fa ny angaviako aminao zany misy asa firy nareo teo nanontany an'izay ny angaviako aminareo zany dia arao foana zany ilay fandaharantsika mandrapahatapitra anazy dia efa ho resahana foana izy io. Dia eo zany ny atanareo torohevitra hoe ny fomba ahafahanareo manatsara zany an'ilay fangatahanareo zany. Zay zany ny amin'iny fa dia miditra amin'ny dingana fahafito isika zany. Dingana fahafito ao anatin'ilay dingana fito ambin'ny folo ilay fipetra finoana dia ny fahafitony dia ny resaka rahabola, ny resaka fidiram-bola na ny resaka loharanom-bola. Dia izao ilay fanontaniana. Ianao ve ozy moa ve ianao miasa antselika na koa miasa anelanelan'ny fotoam-pianarana zany hoe mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra ka misy vola azonao amin'izany asa ataonao zany ka ampiasainao amin'ny fianarana. Zany hoe ianao ve zany mitady vola mandritra ny fotoana fianarana. Raha ohatra zany ka mitady vola ianao dia misy tableau kely eo anoratanao zany an'izay vola zay. Zao ilay fanontaniana. Do you have any prospects for employment part-time or otherwise while you are in school or between semesters where you can earn income towards your educational cost. Moa ve misy asa ataonao mandritra ny fotoam-pianarana na mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra dia ny vola azo amin'izay dia lohandoavanao ny salam-pianaranao. Raha ilay eny na ilay hoe yes zany no tsindrinao dia azavainy dia anontaniana hoe azafady mba hazavao inona ilay asa ataonao aizanao ny miasa ohatrinona izy amin'ny vola dolara dia soraty eo ny karama azo zany. Dia amin'izao raha tsy diso ny dolara izay dia 8.3 ka raha ohatra zany ianao ataontsika mandray rayalina, raha mandray rayalina zany ianao dia zarao amin'ny 8.3 zay dia zay zany manome isam-bolana zany mazava azy ny vola raisinao isam-bolana dia zay zany no manome an'ilay valin'io fanontaniana io dia apetraka ao zany ilay valin'ilay fanontaniana. Zany hoe zay rayalina zay zany raha ataontsika amin'ny dolara dia lasa ohatrinona lasa 9.20 dia zay zany soratanao hoe 9.20 isam-bolana. Zao mantsy no mahatonga azy manontany an'io. Zareo zany dia te hahalala hoe misy fidiram-bola hafa ve ianao satria tsy ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra zany tsy le hoe ianao mahantra na tsy mahantra fa be dia be io foana io zany lazaiko foana hoe profil no mitondra azy io. Tsy amin'ny hoe satria mahantra zany dia mahazo dia satria rakoto manan-karena dia tsy mahazo zay fa profil ilay izy. Dia tiany ho fantatra hoe miasa ve ianao sa tsy miasa. Faharoa nareo zany sao mety mieritreritra raha profil miasa ve dia iraisiny na tsy miasa ve dia tsy raisiny. Tsy zay ka ny mahatonga azy manontany an'io dia hoe ny vola izay omeny dia tsy voatery voalohan'ny vatsim-pianaranao rehetra. Tsy voatery voalohany vatsim-pianaranao ray manontolo na ny fandahina ilainao amin'ny fianarana. Dikan'izay zany dia tiany ho fantatra raha ohatra zany izy manome anao 5 tapitrisa nefa ny fianarana ny fandahina momba ny fianaranao ataontsika hoe 10 tapitrisa dia tiany ho fantatra hoe ahoana ny fomba ahafahanao
mahazo vola zany vola viazany hoentinao anefana an'ilay ambiny ilay dimy tapitrisa izay mbola tsy vitanao. Zay tsy anananao zany, zay tsy voaloha amin'ilay vola izay omeny anao. Zay zany mahatonga azy manontany anio. Ny manaraka indray dia fantany manaraka dia hoe ny farany ambony indrindra ozy ny vola izay omenay dia $3,000. Zay ny farany ambony indrindra ny vola omenay. Zany hoe raha ataontsika amin'ny ariary zany zany $3,000 zany dia manome efatra alina sy ray hetsy diso azafady efatra hetsy sy 2.20 tapitrisa, 2.20 tapitrisa sy efatra hetsy, zay zany no vola omeny zany eo amin'ny 2.20 tapitrisa eo zany, 5 hetsy sy 2.20 tapitrisa, zay no vola omeny izy farafabeny isan-taona io zany. Nefa marina zay izy vao manome an'io fa latsaka zay aza no omenay. Raha ohatra izy ka ny vola ilainao, raha ohatra ka latsaky ny vola ilainao ary ny vola omenay dia misy fomba ve ahafahanao mameno ny banga elanelana. Raha latsaky ny vola ilainao izy zany no omenay dia misy fomba ve hamenonao ny elanelany. Dia ny valiteny zany dia eny na tsia. Raha manao eny zany ianao dia tanisao eto avy ary izy ny lisitry ny loharanom-bolanao. Eny na tsia zany safidinao eto dia ataonao zany zay valiteninao zany. Dia avy eo indray zany izy la tanisao eto fanontany manaraka, tanisao eto ny loharanom-bola na koa ny fomba ahitanao vola ahafahanao zany mahita vola zany ianarana ahafahanao mandeha mianatra sy fomba ahafahanao manefa ny fandahina rehetrarehetra dia aza adino fa ny loharanom-bola rehetrarehetra zany dia mba tanisao ny totaliny isan-taona dia mba ataovy $. Azafady. List all sources of income or support. Hoe tanisao ny loharanom-bola na zay toerana ahitanao fanampiana zany andavan'ny Nicolas-nao. And the amount you expect to receive to help pay for your education from each source of an annual basis. Dia tanisao eto zany le izy ohatra hoe asa. Ohatra zany mitenenao hoe amin'ny alalan'ny asanao zany. Dia miteny zany hoe miasa zany ianao dia ataonao eto zany le asa, ataonao hoe asa anankiroa. Dia asa zany dia soratanao ao zany ohatrinona zany efa lazaina ilay izy asa fianakaviana dia tahirim-bola. Dia tanisao eto izy ohatrinona ozy ny vola. List all sources of income or support and the amount you expect to receive to help pay for your education from each source on annual basis. Tanisao ao zany le loharanom-bolanao izy dia lazao hoe ohatrinona amin'ny vola dolara zany annual isan-taona ny vola azonao dia mba sorata eto zany le izy. Ka zao ity mareo kely fa ny fomba fanaovan-jareo ny an-jareo efa nizaraina izy job eo amin'ny asa zany no ataonao le sora-bola. Family fianakaviana, vola avy amin'ny fianakaviana ataonao sora-bola. Dia vola tahiry dia ataonao sora-bola. Dia fandehan'io zany dia zao, ianao tsy afaka manolotra hoe miasa fa efa nataonao hoe job, efa eo le asa. Dia mandeha ery amin'ny sisiny ankavanana ery nareo. Zao ty zavatra ataoko ty zany miverinao amin'ny Facebook le YouTube aloha ireo olona tena mbola tsy tafakatra fa tena ifona. Le faran'ny herinandro koa zany tsika zao mety mieritreritra faran'ny herinandro angamba izao malalaka. Iny le faran'ny herinandro iny mihitsy azany tena tery fa amin'iny manolotra miaraka milalao amin'ny madama sy ny ankizy. Iny zany le mba fotoana iarahanay mivady mandeha mampiaraka iny fotoana iarahana. Dia ny koa zany tena ilalaovana miaraka amin'ny Jolay, amin'ny Rohy dia manao baolina dia mifampitolona dia mifanenjika eraky ny trano. Dia tsy sarotra be le manokana fotoana ka tsy tafakatra mihitsy le fandaharana zany amin'ny YouTube fa ho ezahana atao amin'ity herinandro ity zany le izy satria fantatra fa voalohany volana mars amin'ny farany izy ity. Fa mba mijery enoy aloha zany ao amin'ny Facebook. Ny amin'ny Facebook zany tamin'ity tena niezahako mihitsy vao vita fandaharana dia miakatra. Efa ao nareo zao mihaino amin'ny radio zao efa miakatra amin'ny Facebook ty zavatra ty efa ao. Dia miverena mihaino zany nareo satria mety misy ilanareo fanampiana ny amin'ny famenoana azy amin'ny fanazavana. Ka jereo zany amin'le asa zany tsy afaka hanoratra anao raha apetitra hoe $100
de azonao tao zany manoatra $100 mety na azonao tao koa ny hoe tsindrinao le misy teboka zay miakatra izy de toa de ataony iray roa telo fa azonao tao zany avy hatrany toa de ataony hoe 100 fa raha ohatra zany anao te hametraka zany $100 raha te hametraka zany ianao alohan'ilay 100 de tsy afaka mametraka an'ilay famantarana vola $, ianao fa tonga de le 100 fotsiny soratanao de efa mety zany. Tahaka an'izay koa ohatrinona ny vola raisina avy amin'ny fianakaviana zany fanampiana avy amin'ny fianakavianao zany andoavanao ny saram-pianaranao de zarao amin'ny $, le zany hoe $1 zany zao dia $703 ariary ny satria ndraso hoe 700 safady diso 703 ariary 703 ariary 3800 703 ariary ny $, anankiray de raha ohatra zany hoe fianakavianao zany manome anao $100 de zarao amin'ny 703 ariary fotsiny zay de mivoaka eo zany le $, de zay zany manome hoe $900 ka io zany isan-taona fitambarany vola laniny fianakavianao amin'ny fianaranao isan-taona de raha miasa indray ianao fitambarany vola lany vola azonao amin'ny asanao ka andoavanao écolazy isan-taona. Ohatra indray hoe tahiry manana tahiry koa zany ianao any na io lova io na fanomezana io na tahiry ataonao amin'ny asa ataonao zany de soraty koa hoe misy ohatra $900 de ery ambany ery de miteny izy hoe misy vatsim-pianarana koa ve raisinao avy amin'ny fanjakana afanja zany io zany ho antsika zay mahazo vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana de soraty hoe ohatrinona koa zany io isan-taona sy moa tadidy tsara le efa nitantaraiky teto le izy tamin'izay nianatra raha be tsy mba nahazo vatsim-pianarana zavo zay moa zany avy any Toamasina de niakatra taty Antananarivo de tsy nahazo vatsim-pianarana tamin'izany fotoana zany tamin'ny taonjato faha roapolo zany tsy nahazo vatsim-pianarana fa avy any Tamatave hony raha be mihitsy vao nahazo fa tena za moako zany le ray aman-dreny manome tsiny an'le mpianatra amin'ny grevy de le mpitondra manome tsiny an'le mpianatra grevy de lasa eritreritra ihany raha ray aman-dreny manko aloha mety hoe tsy niakatra teny Ankatso ny sasany fa be de be amin'le mpitondra reo nanitsaka an'Ankatso ateny izy nivoaka de rehefa grevy zany le mpianatra de mena tsiny be ohatriny adiny Jolay reto raha ve Jolay le grevy tamin'izy vao nianatra zay zany tamin'ny nianatra tsy mba nahazo vatsim-pianarana zany raha tsy tena efa gidragidra hoy ny fitenenana eo amin'ny Tara Rarasina io ny birao tamin'izany fa ataony birao ny fitakiana vatsim-pianarana tamin'izany midineny zay mandeha mitaky hoe fa ahoana kosa zay tsy mahazo de tadidiko tsara anisan'ny voatendry loham-pisorona tamin'izany voatendry miady ny zo mpianatra tamin'izany tena misy fanendrena mihitsy ny mpianatra manendry anao miangavy anao midoro angavanao masamy tena ianao ty tsy mba milevitra mitsirariny ty tsy milevitra anao de anisan'le délégué de ohatrina hoe ianareo vola niraisinay tamin'izany vola niraisinay tamin'izany vola niraisina tamin'izany tsy inonareo un tiers io apateliny vola niraisina tamin'izany de 7000 francs 7000 francs zany moa ohatrinona 7000 francs zany arivo ariary ny 5000 tsy zay de ny 2000 zany 2000 francs 2000 francs efajato zany ny resinay zany ray volana isam-bolana mandritra ny 10 volana de raha tamin'izany zany de zao 7000 francs zany 7,000 ray ambilanja ampitombona 12 volana ampitombona 10 volana 70,000 francs zay zany no soratako eto avadika $, zany zay le hoe awarded scholarship zay zany ny soratanao eto zany de eo ambany indray miteny izy hoe misy trosa ve trosa ohatra hoe trosa tamin'ny fanjakana zany ianao de raha misy de soraty eo raha tsisy zany reo to de avadika 0 tsy maintsy misy isa apetraka eo fa raha vao tsy misy isa apetraka ao de tsy mety tsy mikisaka mihitsy lay taratasy izay mila fenona de rehefa fenona zay to de misoratra ery ambany ery ny totaliny de lazainy hoe ianao ve ozy izy efa nahazo vatsim-pianarana tamina fikambanana hafa na orinasa na ohatrany de raha mametraka anao hoe eny dia mila soratanao eto koa zany io lay vatsim-pianarana hafa eo de ataoko hoe eny zany ny eto de ataoko hoe
$20 ohatra zany. De raha ohatra indray zany ataonao tsia de tsisy faritra fihainoana intsony zany. Zay zany andingana fahafito. Rehefa vitanao zany andingana fahafito iny de tsindrianao indray zany manaraka next. Taso inona ary tsy napety antiny aty fa nataoko hoe next aty zany de tsy mandeha le izy. Inona indray no lazainy fa tsy mety aho tokony mandeha, tsy mandeha indray le izy. Fa naninona ary? Za mantsy miresaka aminareo sady manao an'ity zavatra ty. Tsy mandeha re olona le izy fa naninona? Sady mameno no manao an'le izy. Sady gaga ianareo ary neno aza zany izy toa tsy mety akoriko. Taso misy zavatra tsy mety nataoko any zavatra tsy mety nataoko any nahatonga an'ity mialatsiny amintsika mpiano mialatsiny indrindra. Zay angamba zany vao mety. Mialatsiny amin'ny mpiano. De ny fihaino avokoa izy rehetrarehetra de mikisaka de fihainoko indray le hoe government loan de fihainoko indray le ady loan mandeha zantsika zany zao mbola tsy feno, mbola tsy mety ka mbola tsy mety. Eny ary. De ny manaraka amin'izay zany raha ohatra zany zao tsy mety raha sendra ny tratra ohatranahy zao zany nareo rehefa tsy mety izy tsy mikisaka de ny vahaolana ho antsika dia miverina manao miverina indray zany tsika idintsika izy zany, idintsika le fangatahana teo tsy manino, idinao mihitsy zany hoe io zany le zareo efa zatra mampiasa ny internet de ataon'dry zareo hoe refresh, averinao indray zany averinao velomina indray zany lay averinao velomina indray zany lay inona moa izy ity lay fangatahana teo de miverina miditra indray ianao, miverina miditra amin'ilay fangatahana anaovana an'ilay vatsim-pianarana teo indray zany ianao de zay indray zany no ataontsika verina indray zany any amin'ny tranokala de tsindriako indray ilay hoe apply here de avy eo manaraka amin'izay begin tsindriako indray le hoe manomboka zany ny fangatahana de ny atao zany zao ampidirinao ao zany le izy login de avy eo zany ny fomba averinao indray zany le fangatahana ampidirinao zany le adresy mailaka ampidirinao indray zany le adresy mailaka nampiasainao tamin'ny nanokafana an'ilay fangatahana vatsim-pianarana. Rehefa misy olana teknika zany de zay zany ny zavatra ataonao ampidirinao lay adresy mailaka nampiasaina tamin'ny fangatahana vatsim-pianarana dia rehefa averinao ao zany iny ampidirinao ao zany le izy de afaka mitsofoka amin'ilay nangatahana vatsim-pianarana indray zany ianao mameno an'ilay inona moa filazantsika azy fa le hoe formulaire mameno an'ilay formulaire zay moa no efa mahazatra ny olona de zay no ampiasaiko anazy mameno an'ilay atao taratasy fa eto moa zany le atao taratasy io zany en ligne any amin'ny internet zany de fihainoanao indray le fangatahana mapetraka ao ny adresy zay nampiasainao de rehefa mipetraka ao zany ny adresy iny mipetraka ao zany le adresy nampiasainao tamin'ny nanao fangatahana rehefa mipetraka ao zany ny adresy iny de ampidirinao koa zany lay famantarana miafina ahafahanao miditra amin'ilay fangatahana dia entiny any amin'ilay tranokala misy an'ilay adresin'ilay fangatahana vatsim-pianarana indray zany ianao zao de rehefa tonga indray zany ianao de manomboka tonga de entiny amin'ilay pejy farany entiny amin'ilay pejy farany izay nahatavela anao tamin'iny fangatahana izy zany ohatrohatra zay zany fandehany ohatra zany ka tsy misokatra le izy na misy sampana teknika de zay zany no lalana atao mamerina miditra amin'ilay fangatahana natao teo aloha zany tsika de entiny any amin'izay le adresy vaovao entinao ampidirinao zany le adresinao de any indray zany no ahitanao an'iny fangatahana miditra amin'le comptenao teo zany ianao. Zay zany no fandehany de dingana fahafito zany lay nisy antsika teo
Dingana fahafito zany le nisy antsika teo raha ohatra ka sao de adinonareo de avy eo am'zay zany tsika zany zao hiditra indray sika amin'ny dingana fahavalo. Dia inona indray zany ny dingana fahavalo? Dingana fahavalo indray zany dia mametraka resaka ny vola indray zany zao ny vola, ny sora-bolantsika, inona zany ny volantsika hoy zany ny volantsika indray zany zao no anontaniny hoe inona no anaran'ny vola ampiasainareo de mazava ho azy zany fa ariary. Dia angatahany indray koa fandahina faharoa sorata eto izy ny taux de change, ny fifanankalozana zany hoe dolara iray dia ohatrinona amin'ny ariary. De fenoanao indray zany iny lazainao de jereo zany amin'ny tranonkalan'ny banky foiben'ny Madagasikara. Amin'ny tranonkalan'ny banky foiben'ny Madagasikara no ahitantsika an'io. Jerenareo ny tranonkalan'ny banky foiben'ny Madagasikara de hitanareo na raha ohatra ianareo zany tsy hijery tranokala de tsy maninona fa ataonareo fotsiny tadiavinareo amin'ny internet eo fotsiny na amin'ny gazety koa misy an'izay. Dia soratanareo ao hoe ny dolara iray ohatra zany izao raha tsy diso ahako tsika miresaka zao dia dolara iray dia valonjato sy telo arivo ariary. Zay ny dolara iray. De avy eo indray dia anontaniny hoe oviana ny daty nanaovanao nahitanao an'io, oviana ny daty nahitanao an'io inona moa ty anarany io le fifanankalozana io le taux de change io zany. De lazainao hoe androany alahady raha ohatra anao na androany alatsinainy de mivolana no atao voalohany zay vao ny andro zay vao ny taona. De ohatra hoe 02 febroary dia 03 zany hoe zay le andro de avy eo taona 2024. Zay de ny fantahina fahatelo indray izy dia lazao eto ny totalin'ny fandaniana ny vinavina zany ohatrinona ny vola lany totalin'ny saram-pianaranao sarany de ataonao ao izy amin'ny dolara. De lazaina eo ihany koa raha mbola misy ihany koa ny karazana vola hafa ohatra hoe ankoatran'ny saram-pianarana zany mila aloha tafiditra ao anatin'io vidin'ny blouse, izy moa zay ny filazany azy, vidin'ny akanjo entina mianatra, vidin'ny raha ohatra misy sarany aloha amin'ny laboratoara, misy fitaovana ilaina ataovy eo de fenoanao koa zany amin'ny dolara ihany koa zay. Mandritra ny herintaona herintaona io fa tsy iray volana herintaona. De anontaniny koa ohatrinona ozy ny hofan'ny tranonao mandritra ny herintaona de ataonao dolara. Raha ohatra zany ianao ka mipetraka irery na mipetraka amin'ny dada sy neny fa mandray anjara amin'ny hofantrano de ohatrinona zany zay. De avy eo koa izy ohatrinona ny vola laninao amin'ny sakafo mandritra ny herintaona. Tsara ty zavatra ty mba ahafantarantsika, ahafantaran'ny tanora, ahafantaran'ny ray aman-dreny, ahafantarantsika zao no tena vola lany amin'ny fianaran'le zaza zany ho an'izay tsy mahalala azy ny fianaran'le zanatsika na ny fianarantsika. De ataonao ao zany le kajy de apetraka ao zany ny hofan'ny trano de apetraka ao koa ny vidin'ny sakafo. De lazaina eo koa ohatrinona no laninao amin'ny boky sy ny kojakoja hafa sorata eto de ataonao ao koa zany zay zavatra rehetra izay. De io rehetra reo zany ataonao azafady fa diso ny teneniko atao amin'ny ariary. Azafady lay azafady indrindra tompoko, azafady fa diso. Lay vola zany momba ny totalin'ny saram-pianarana, ny fandaniana ankoatran'ny saram-pianarana tahaka ny labo na ny akanjo manokana na ny fanamiana sy ny sisa, ny hofan'ny trano, ny vidin-tsakafo, ny vidin'ny boky sy ny rehetrarehetra de totaly amin'ny vola ariary io aloha. Avy eo am'zay izy ampidiro eo ambany eo indray zany efa misy fametrahana azy ohatrinona amin'ny dolara ireo. Io rehetrarehetra eo zany avadika amin'ny dolara indray lay ry zany le ry ambony le totaly amin'ny ariary de avadika dolara indray izy efa misy toerana anoratanao anazy amin'ny dolara. Ny totaliny amin'ny dolara ny saram-pianarana, ny kojakoja rehetra ilaina, efa misy toerana asiana zany daholo ny hofan'ny trano, ny vidin'ny sakafo, ny boky sy zay fanampiana ilaina amin'io zay fandaniana ilana ankoatran'ny boky zany fanatambana eo ataonao daholo mitambatra de mivoaka dolara le izy. Rehefa vita zay dingana fahavalo zay tsindrianao indray de mandeha indray tsika amin'ny dingana fahasivy. Ny dingana fahasivy indray dia fanontaniana manokana momba anao.
Ty zany ho zizy ny fomba ahafahanao manazava ny tenanao zany, manazava ny mombamombanao, ny zavatra tianao atao amin'ny ho avy, ny zavatra antenainao, izay anampy anay anampy anay zany na manampy an-dry zareo zany amin'ny andraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe mendrika nomena an'ilay vatsim-pianarana ianao na tsia. Izay indray zany no apetrany ato. De le fanontaniana eto zany de hoe inona no ataonao rehefa vita ny fianaranao? Inona zavatra eritreretinao atao rehefa vita ny fianarana? De sorata eo ihany koa hoe aiza no eritreretinao hipetrahana rehefa vita ny fianaranao? Inona zany ny asa atao zany de aiza zany ianao no hipetraka tianao monina hipetraka fonenana rehefa vita ny fianarana zany. De sorata eo amin'ny teny anglisy mazava ho azy. De io zany azonao soratana mitokana amina tahirin-kevitra anankiray na hoe document iray. De omeo olona tsaraina ny teny anglisy, atao madio tsara, tsy misy teny anglisy sampotsampona na mizatra hoe diso. Azafady amin'ilay fiteny sampotsampona, azafady indrindra. Tsy hoe manao tsinitsinona akory. Fa ny tena tiako tenenina zany de hoe zavatra tsara no soratantsika zany. Ohatra hoe za zao ohatra de milaza hoe te hanangana, te hanana orinasa aho. De orinasa ataoko io de orinasa manangona fako, fa be fako loatra eto Antananarivo. Da be fako loatra amin'ny commune misy anay. De tamin'ny propagandy ihany zareo mody nanangona. De avy eo rehefa vita ny propavandy, azafady, rehefa vita ny propagandy, rehefa vita ny propagandy de tsy adino indray le fako. De nanapa-kevitra hanangana orinasa manangona fako de ahodina de misy lasa zezika de misy avadika ho biriky, misy manao ohatr'izay antsika, avadika charbon mantsy, avadika charbon de misy avadika anaovana herinaratra. Zay zany le orinasa. Aiza ianao no hipetraka? Eto Antananarivo ihany no hipetraka. Na amin'le commune zay anaovanao zay tetikasa zay. De azavainao ny antony. Io tsy misy fetrany teny fa azavaina tsara atao mandresy lahatra. Satria fifaninanana izy. Zay lazaina hoe profil no mitondra. Tsy hoe tsy manam-bola de mena vatsim-pianarana, tsy zay ka. Fa hoe mendrika ianao matoa omena. Tsy hoe tsy manana de omena, mendrika ny olona omena. Zay zany le fandehan'le raharaha eto zany. Zay le resaka eto. Zay dia vao vitanao zany zay de misy fanontaniana ery ambany ery hoe ianao ve o zizy mahalala olona efa nahazo ny vatsim-pianarana avy tamin'ity WMI, io le Welsh Mountain Initiaitive. De ataovy tsia raha tsy mahalala, ataovy eny raha mahalala. De raha eny dia antaninanao hoe iza le izy de hoe rakoto tsy fantatra anarana. De ataovy tsia ihany fotsiny amin'izay koa nareo tsy mahabe asa atao any, ataovy tsia. Ianao ve izy efa nangataka an'ity vatsim-pianarana ity de raha ohatra ianao zany mbola tsy nangataka fa zao voalohany de ataovy eny, ataovy tsia ataovy tsia. Fa rehefa nangataka ianao de ataonao eny de mbola antaninao koa oviana mana nangataka, tamin'ny viana moa zany ianao nangataka. Rehefa vita zay de tsindrio indray, tsindriana indray zany an'le hoe next step. Zay de eto zany fanamarihana kely fotsiny ho antsika rehefa nitsindriana zany, rehefa ohatra zany hoe tsy mandeha le izy de voatery mamerina hatramin'ny voalohany de tsindrianao zany, ampidirinao ny adresy email anao zany, verina zany no ampidirinao ny adresy email anao ka tsy mandeha ohatra le izy adinonao ny hafatra miafina aleo mot de passe de teny miafina de alefanao fotsiny adresy email de omeny anao indray zany ny adresy vaovao, omeny anao zany ilay ina moa tena anarany teo, alefany any aminao zany, misy roy alefany aminao hoe avereno soratana ny mamorona zany ianao adresy vaovao. De ohatran'izay zany navoana teo fa tsy nety tafiditra mihitsy fa zany hoe za mo efa manao efa nataoko zany izy ity de efa fantatro zany zatra takiny de mizotra ho azy ihany tsika zany zao za manao azy io zany de mizotra ho azy manao azy zany na de tsy tafiditra tamin'le kaonty fa efa fantatro hoe reto avy zany dingana rehetra zany zay ahafahantsika mangataka an'ilay vatsim-pianarana. De azon'ny atao zany mamerina manao an'ilay mot de passe indray de manokatra compte vaovao zany ianao. Tsy hoe manokatra compte vaovao ianao fa le comptenao teo ihany zany fa mahazo mot de passe vaovao ianao ahafahanao miverina amin'ilay fangatahana zay nataonao teo. Zay le fandehan'le izy, miverina amin'ilay fangatahana nataonao teo. De rehefa ampidirinao zany le mot de passe vaovao dia tokony ho tafiditra amin'ilay compte ianao, tafiditra amin'ilay comptenao iny zany ianao de io ary ohatranahy zany zao tafiditra tamin'ilay compte teo aloha
de ozy hoe nisy nijanona kely iny zany, mijanona zany le izy teo. De satria tsy afaka tafiditra tamin'ny compte aho zany, de io ary zao fa averina zany zao, averina any amin'le dingana, any amin'le dingana zay nisy teo aloha, de sady fotoana ahafahako zany mitsara ny mety na tsy mety sao de ny zavatra diniko zany tany aloha, ahafahana mitsara an'izay tsy nety tany aloha, satria alohany andefasanao ny valiny, andefasanao ametrahanao ny fangatahana zany, de mbola misy ilay fanamarinana zany asainy ataonao, de avy hatrany zany ianao de entiny any amin'ilay nijanonanao farany. De zao zany tsika zany zao amin'ny dingana fahasivy, mijanona kely moa zany teo satria nisy olana teknika de azavaiko anareo hoe rehefa misy olana teknika verina indray ianao amin'ny comptenao teo, azo ampidirinao ny adresy emailaka, de ampidirinao ny teny miafina, de alefany any amin'ilay fangatahana ny finoanao iny zany ianao, de tohizanao indray zany ny fangatahana zao. Dingana fahasivy zany tsika zao, azafady dingana fahafolo tsika zany zao de ny dingana fahafolo indray zany dia hitantarahanao zany ny momba ny sekoly zay nianaranao, zay sekoly ianaranao zao, na sekoly nianaranao tamin'ny lasa, de anontaniny hoe aiza ny sekoly ianaranao, zay zany zao fanontaniana manaraka, name of school, aiza ianao mianatra, aiza manao ty mianatra, de avy eo lazainy hoe le firenena ny tanàna misy anazy, io zany ataonao hoe Ambatondrazaka ohatra, na any ataontsika hoe Ampidiritsika Faradofay ohatra, na any Ambovombe ohatra, de lazainy eo zany lazainao zany le firenena. De avy eo asainy fidinao, asainy fidinao am'zay satria ity le sekoly ty nanomboka tamin'ny sekoly ambaratonga voalohany primaire, de avy eo ampidirina ny secondaire, de avy eo ampidirina ny tertiaire. Io le tertiaire io zany le lazaiko le seconde première terminale, reo telo reo zany indray ampidirina daholo. De soratanao ao hoe taiza ianao nianatra, de laza tanisainao zany menao misy hoe level, tsindrinao ny level de misy safidy meny ao primaire, secondaire, de tsindrinao aloha zany primaire, dia anontanianao ovina no vitanao ny fianarana tamin'iny, ovina no vitanao ny fianarana tamin'iny zany, de avy eo indray asiany hoe manampy sekoly indray ianao, de tsindrinao indray le hoe manampy sekoly iny, vao tsindrinao indray le manampy sekoly iny dia miditra indray ianao mameno an'le hoe secondaire, mameno le secondaire indray zany ianao zao de ohatran'izay foana, de vita indray zany iny secondaire iny vita indray zany iny secondaire iny de manampy indray zany ianao tertiaire, de ampidirinao indray koa zany le tertiaire, ohatran'izay zany le izy de academic reports, zay ny filazany anazy, ampidirinao ao zany ny momba ny fianarana zay vitanao ampidirinao ao de efa de tanisainao ao zany le izy de rehefa vita zany iny de vita zany le sekoly rehetrarehetra le ianaranao iny zany, vita daholo iny, zay ny dingana fahafolo, vita daholo iny sekoly rehetra ianaranao iny dia miditra indray zany tsika zany zao amin'ny dingana raika amby folo. Ny dingana raika amby folo indray dia mitantara ny asa zay efa nataonao indray zany, eo indray zany hitantarahanao ny asa zay efa nataonao. Raha ohatra zany ianao efa niasa de raha tsy niasa anao zany dina moa no ataonao fa mbola tsy niasa na asa tena, ohatra zao anao zao miasa ianao fa nivarotra ianao zany, manao gargote ianao, na manasa vilia any amin'ny hotely ianao, na manosika posy ianao, na mitarika posy azafady, na manosika sarety ianao, na mivarotra lamba ianao, na reny le mpivaro mandeha, de sorata eo name of company or organization, raha asa tena zany fa tsy misy orinasa atao hoe self employed, zay no atao avy eo self employed, de avy eo lazainao employment status, hoe ohatrohatran'ny ahoana zany ny toeran'ny asanao zao safady mbola miasa ve ianao zao sa asa-tselika fotsiny ve, de mifidy amin'ny karazana tolotra omeny eo zany ianao, de iny no fidinao, de lazainao ovina ianao nanomboka an'io asa io de ny volana no mandeha aloha de taona no mamarana azy amin'ilay volana ohatra 02 février zany zay, 01 janvier zany zay, iny zany no ataonao voalohany de apetraka amin'izay le taona roapolo sy roa arivo, raha tamin'izay zany, raha tamin'izao zany no nanomboka ny asa na tamin'ny taon-dasa. Io le asa lazaintsika io le asa le nanontaniana tany aloha misy asa atao avy ianao ivelomanao zao.
satria anao koa mety tsy miasa koa, misy tanora maro tsy miasa fa de mianatra fotsiny no ataony. De raha tsisy de lazainao hoe tsy niasa ianao, non fotsiny de vita. De lazainao hoe do you currently work here? Efa miasa ve ianao am'zao fotoana zao? Ry manko le asa nataonao taloha, fa zao ndray miasa ve ianao am'zao fotoana zao? De azavainao ao inona brief description of responsibilities, inona ny asa zay ataonao, de soraty eo zany. Atao teny anglisy mazava ho azy. De avy eo anontaniana ohatrina ny karamanao isam-bolana. Isam-bolana monthly salary in USD, please convert using current exchange rate. De soratanao zany ny asa ataonao zany isam-bolana. Soraty eo ny asa ataonao isam-bolana, ny karama azonao isam-bolana, soraty eo dolara anaovanao anazy, ampiasao zany le fanakalozana tany fanakalozana io zany dolara no apetraka eo zany vita iny de clique eo indray save de next step. De raha ohatra zany maromaro ny asa ataonao de afaka manampy tableau anankiray resaka asa indray zany. Io zany fomba hamantarany hoe inona misy zavatra hafa ve ataonao ankoatra ny fianarana. Zay manaraka. Eto indray zany dia ny asa volontaire na asa fanampiana ny sitrapo zay ataonao, zay indray ny dingana faharoa ambin'ny folo. Asa sitrapo atao zay ny dingana faharoa ambin'ny folo zany. De lazainy hoe inona ny anaran'ilay vondrona na le fikambanana zay anaovanao zany asa soa na asa sitrapo izay volontaire. Activity volunteer activity na activité volontaire. De soratanao le anarany. De hazavao ao brief description of organization volunteer activity. Hazavao le karazana asa, le asa ataonao an-tsitrapo na filatsahana an-tsitrapo zay ataonao amin'io lay io lay vondrona io zany. Soraty eo vidianao. De oviana ianao nanomboka ny asa atao amin'io fikambanana io na atao amin'io toerana io, soraty eo ihany koa zay, oviana anao nanao azy de io zany ny volana sy ny taona. Izy tsy manao andro, volana sy ny taona. De mbola miasa ao ve ianao de ataovy eny na tsia, de ataovy eo zany total ny ora efa niasanao tamin'io, total hours volunteered. Hoe total ny ora na ny andro, ora moa zany azonao atao andro koa izy, niasanao tamin'io toerana io. Zay zany ny dingana faharoa ambin'ny folo. Tantara ny asa sitrapo na volontaire zay nataonao. Zay mazava tsara. Ty indray zany ny dingana fahatelo ambin'ny folo. Dingana fahatelo ambin'ny folo ty de tena arao tsara fa dia hitanareo zavatra roa zany efa nasaina soratantsika. Ny anankiray zany manontany an'le asa atao de ny anankiray koa zany manontany ny asa atao am'zao na de ny faharoa ny hoe ianao ve nanao volontaire fahatelo zay ny lahatsoratra ataona asainy ataonao ka de ny lahatsoratra fahatelo ndray de inona no ataonao, ny asa tianao atao rehefa lehibe de aiza ianao no mipetraka. Zay zany le hoe asongadinao. Fa ty ray ity am'zay zany le hoe taratasy manokana, personal statement and essay question. Ity zany lay asa le taratasy manokana io le lettre de motivation niasantsika taloha iny. De misy manokana mihitsy anazy ty lettre de motivation ty zay efa faritany zavatra mila soratanao zany. De ny zavatra rehetra izy menany zareo am'ty lettre de motivation ty de tsy mahazo mihoatra ny farafahakeliny 500 teny ary farafabeny 1000 teny. 500 mots hatramin'ny farafabeny 1000 mots. Zany 500 teny zany ray pejy, 1000 zany eo amin'ny roa pejy. Eo zany no tokony ho soratanao hamarina an'ity fanontaniana ity. Ity taratasy manokana momba ny tenanao ty de tena zava-dehibe mihitsy amin'ny fanandraisana fanapahan-kevitra, efa lazain'io mihitsy manko zay. Noho izany aza foroporonina fotsiny fa atao mifanaraka tsara amin'ny zavatra tianao atao fa ny olona efa manao an'ity asa ty de mahay hoe ohatran'ny sorasoratana fahatany fotsiny ty taratasy ty. Za mahita an'zany amin'ny fangatahana tonga eto amiko be dia be mpianatra mangataka hianatra aty aminay. De misy moa zany olona misy olona manoratra fotsiny izy mba te hamono lolo mialatsiny. Te hamono lolo de manoratra fotsiny fa tsy hitany hoe tsy mitombina akory zany resaka zany. Ka soraty tena soratra amin'ny fo no atao soratra amin'ny fo tena mazava tsara no atao
fa tsara sorasoratana fahatany fotsiny zany mbo amono ny mpamaky tsy izay zany no ataontsika satria tena mangataka atsika io ary tena mampiseho fa isika zany no mendrika ka roa zany ny taratasy soratana io dia ny anankiray zany taratasy anankiray mila soratantsika zany dia zao voalohany mila mamaly an'ity fanontaniana ity zany isika zao zany ozy ny taratasy lettre de motivation zay mila fenoinao izy dia lazao ao ny mombamombanao tantaranao zany momba ny fiainanao ny fianakavianao ny fanandramana ny ananao teo amin'ny fiainana dia avy eo ny antony nahatonga anao nifidy an'io fianarana izay ataonao le tianao atao na izay ataonao dia maninona zay zany hoe iza moa anao tadidinareo efa nataontsika io tany amin'ny fandaharana laharana rasikely azafady laharana 5 nefa niresantsika an'io fa 4 amby 7 niresana an'io hoe ahoana ny amalinana n'ilay fanontaniana hoe iza ako iza ny fianakaviako inona ny traikefa ananako zay dia avy eo apetra ndraiky apetrany eo hoe naninona ianao no nifidy an'ity lalam-piofanana ity naninona ianao no nifidy an'ity lalam-piofanana ity lazaina eo zay dia zay ny faharoa dia fahatelo lazao anay hoe ny antony mahatonga anao mendrika io vatsim-pianarana io enzana soratanao zany ny antony lazanao fa ampahafantarinao azy zany tenanao avy aizanao ny fianakaviana ny poiranao ny zahatra efetanao teo amin'ny fiainana dia mila valiana maninona ianao no nifidy an'ilay lalam-piofanana na le filiara zany inona ny antony fividiananao anazy io dia le lalam-piofanana raotra zany efa mianatra ianaranao zao mbola tsy nahazo lisansa zany nao satria mbola tsy nahazo lisansa no mangataka an'ity na ianao mbola vao makabaka vao nahazo baka vao hianatra eny Ankatso hianatra amin'ny anjerimanontolo tsy voatery Ankatso fotsiny fa azafady hianatra amin'ny anjerimanontolo dia inona ny antony fividiananao ny lalam-piofanana dia ny fahatelo nahoana ianao no tokony menay vatsim-pianarana zany hoe maninona zay ny anome vatsim-pianarana anao io zany tena lahateny tena ampidirinao mihitsy asehonao hoe zao avy tompoko ny antony dia oman'ny ireo valin'ireo tenyreo dia soratana amin'ny teny anglisy dia alefaso amin'ny olona anankiray olona roa mahay teny anglisy mahavoave tsara saina mamaky anazy tsara dia ahitsy dia amboarina dia ahitsy rehefa tena resy lahatra ianao na tonga lafatra mandresy lahatra ny zatra soratana tsisy diso zay vao akarina ity zany azontsika akarina ao anatin'ilay roy io zany tsy voatery adikanao amin'ilay tableau io fa efa ataonao amin'ny ordre document any izy zany document dia avy eo akarinao fotsiny zany lay izy avy eo dia lazainy ato azonao atao dossier doc io azonao ihany koa io JPEG io na ataonao PDF io na ataonao texte tsotra io fa ampiakarinao fotsiny ao amin'ilay fangatahana zany le izy avy eo zay mazava amintsika ve zay fandehan'io averiko indray averiko azavaina io hoe le fanontaniana zany dia tsotra be tsotra moa zany fa sarotra valiana ny anoratanao azy 500 teny hatramin'ny 1,000 teny eo amin'ny roa pejy eo zany anoratanao an'io aza atao mihoatra ny 1,000 koa alay izay nitenenindry zareo alay izay tenenindry zareo ihany no soratana amin'io zay angatahany hoe 500 hatramin'ny 1,000 fa aza atao mihoatra aza atao latsaka dia lazao any zareo zay ny mombamombanao fianakavianao ny asa efa vitanao na traikefanao dia avy eo vario ty fanontaniana ity maninona ianao no nifidy an'ity lalam-piofanana ity dia nahoana ianao no mendrika omena an'ity vatsim-pianarana ity zay le izy zay fakafaka ao dia tsika mahatsiaro any Ransy Olivier zany asa raha mbola any Ransy Olivier zay tsy sanatria mivava radiny lela akory hoe mirary tsy mety ho azy tsy zay le hoe asa raha mbola any fa tamin'ny kilasy taona faharoa ambin'ny folo zany dia monsieur Olivier Ransy Olivier io nampianatra anay mahay izany rangahy zany ny tena endrikely fotsiny tena diniko ny anarany feno raha mba misy mahalala ny Ransy Olivier nareo zay mihaino eto dia mba mampamangy any aminy dia mba
mba asana izy na niava na zana na zay malalaza mba andeha fahasoafatra miafina kely eo rangaha ohatra mba teanoratra kely amin'ny Ramose Olivier fa ratsy Ramose Olivier tsy nahay namakafaka mihitsy ny tena mahay zany rangaha zany, tena mahay zany an'izay mahalala azy de mbola any izy de mba ampitao amin'ny fisaorana manokany. De ohatr'izay koa Ramose Rasona Celestin, dadany koa zany raha tena prof de philo katraka mihitsy zany, tsisy noty zany mandeha mampianatra tonga de katraka aho. Ianao zany mijery azy fa mitanaka ianao. Misy prof mpampianatra siansa anay zay koa madame Angèle moa izy zay, science naturelle fanotadia taza to mahita ao zany nianatra tao amin'ny collège Tsarahofana manko zay tamin'izany tany Tamatave. Mademoiselle Ponina matematika koa zany enta zany raha mpampianatra. Ianareo ary tao lozan'ny rangaha ty mitanisa mpampianatra ka impiry ary ny resaka mpampianatra eto fa zavatra isaorany reny raha tsy reny angaha ohatra zao de gaga any amin'ny fomba hitondrana ny mpampianatra amin'izao fotoana, gaga mihitsy ary io fa maninona no atao an'izao le mpampianatra antsika, tsika rehetrarehetra eo angaha ohatra zao raha tsy nisy mpampianatra. Neny io moa asiana devitra be indray mpampianatra tsy niofana sisa. Fa tiako tenena zany le soatoavin'le fanabeazana mihitsy zany tena maivana be amintsika, mampalahelo-potehana mihitsy le taranaka. Aloha janany aloha fa resaka tezantsika ty Vatsim-pianarana ty va. Antenaina zany ny tanora zay mahazo an'izy ity mba hanampy amin'ny famadihana amin'ny pejy, mba hanampy amin'ny fitarihana, fanatsarana, fanasoavana amin'ny firenena, mba ho vanona kokoa noho izao ny tanorantsika. Zay zany lay fantaina voalohany mila valianao zany zay de misy koa lahatsoratra anankiray fakafakao de tsikarao faharoa. De zao le izy: raha ohatra ianao azizy omenay vola 5,700 dolara, omenay vola ianao 5,700 dolara, avadika ariary 5,700 dolara. Raha omenay ianao azizy vola 5,700 dolara, avaditsika dolara zany avaditsika ariary zany zay vola zay omenay zany ianao 5,000 sy 3,3 ariary. Raha omenay ianao zay vola zay azizy, dia inona ny karazan-javatra ho ataonao hanatsarana ny tanàna misy ianao. Mety fokontany io mety commune io, what community improvement would you organize. Inona zany zavatra ho ataonao hanatsarana ny tanàna na ny fiarahamonina zay misy ianao. Zay ny fantaina voalohany. Fantaina faharoa tafiditra anatin'ny famonoezana ny vola io, izavy ny handray tombotsoa amin'izany fanatsarana zany ary ahoana amin'ny fomba ahoana. Izavy ny handray tombotsoa amin'le fanatsarana ary amin'ny fomba ahoana. Izavy ny handray tombotsoa amin'le fanatsarana ary amin'ny fomba ahoana. De ny fantaina fahatelo fandray amin'izay dia ahoana no ahafahanao mandrefy ny fahombiazan'ny asa zay ataonao. Ahoana no ahafahanao mandrefy ny fahombiazan'le asa ataonao. Zay indray zany le lahatsoratra faharoa, fakafakao indray de tsikarao. Raha ohatra zany ianao azizy omenay vola 5,700 dolara, dia inona ny karazana fampandrosoana na fanatsarana ataonao ao amin'ny fiarahamonina misy ianao. Mety amin'ny fokontaninao, mety amin'ny commune io na amin'ny boriboritany misy ianao. De izavy no azo tombotsoa amin'izany ary amin'ny fomba ahoana, ny fomba azahoan'ny tombotsoa. De ny fahatelo, ahoana ny fomba andrefesanao ny fahombiazanao. De maheno ninahina maka anazy io zany de zay de efa anontanio ry IEM anontaniana fa zareo le nanao an'ireny le fihetsiketsehana be reny fihetsiketsehana be efa azonareo le tiako ambara anontanio andry zalahy hoe anontanio zareo ahoana tsara adinao le izy hoe fanatsarana an'le tanàna, de izavy no azo tombotsoa de amin'ny fomba ahoana. Asa izy nefa nahazo tombotsoa loatra amin'izao tsy meloza marina mbola miandry de avy eo hoe
ahoana fomba andrefesana an'ilay fombiazana ary io le nidradradrainy zareo hoe fa ina mila azo refesina asa inona zao nyrefesina am'izao zao tsy fantatro fa mila valiana zany io fanontaniana io ry havako ry namana isany omenanao zany voly io 520 de karazana fampandrosoana inona no karazana ezaka ataonao zany ho fampandrosoana ny tanàna zay misy anao de izy avy no mahazo tombotsoa am'izay inona ny tombotsoa iza no azo tombotsoa amin'ny fomba aona zao ny tombotsoa de avy eo indray ahoana fomba hafantaranao fa fomba andrefesanao ny fombiasanao ireo zany le lahatsoratra anankiroa mila valiana ireo zany anaovantsika andreo de zao ho ampiko nareo amolavolana io ho ampiko nareo amolavolana io fa tsy niany tsy ataontsika niany izy fa omany fotsiny aloha reo omaninareo reo to de efa manomboa nareo fa fatapatatra reo zany zatra takina de fa alefa satria nefa dingina fahatelo amby folo tsika zao io ireo roa reo zany tena mila manana enjana be mihitsy fa hotoizantsika indray zany amin'ny fandarana manaraka ny faefatra amby folo hatramin'ny fafito amby folo de iverenantsika hoe ahoana ny famarinana nytony fanontaniana tony omena sopapa zany tsika hoe ahoana ny fomba malintsika nytony fanontaniana ito zay zany ny fandarana androany efa adiny ray katroka izy ity latsaka efatra minitra lava be fa dia misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany de samy tain'Andriamanitra tsika toizana indray le zany rapitso toizantsika indray zany ty rapitso fitaintsika ty rapitso de avy eo resantsika manokana le taratasy anankiroa zay nasaina soratana teo zany ny tanjona mialatsiny aminareo zay mety tsy liana am'ty vatsim-pianarana ty satria mahakasika ho andry zay mianatra Madagasikara izy ty fa anareo zay hoe ho any andafy zany ho aty andafy alay aloha karakara nareo le hijanona Madagasikara fa sambasamba misy ohatran'izao de zay foana aloha no ataontsika mandra-pahavitany ty androany zany de rapitso talata tsika manao ny fandarana mamita ny dingana faefatra amby folo hatramin'ny fahavalo amby folo hatramin'ny fafito amby folo de aorianan'izay tsika miditra am'reto le taratasy anankiroa reto mena sopapa tsika zany mialatsiny amin'ny fiteny fa zay mampazava azy mena sopapa isika mba ahafahantsika zany manana profil manana endrika tsara de mba ho lanitsika zany aloha zany tena mananteny sy malagasy mahazo an'ity zay le nofinofiko na firy de mba misy mahazo ary zay ny andanentsika fotoana eto rehefa mahazo de mba lazao lazao de raha tianao de vakiantsika eto amin'ny radio ny anaranao raha tsy tianao indray zay tsy mampahina fa mba lazao zay io mba manaovanay arosage zay mianakavy isaka misy mahazo na isaky ny misy mahazo veza miteny ety de manao fety zay mianakavy satria ne ty zavatra raharam-pianakaviana ny anay ty ary misy mety zany ataontsika fikelezana any na sakrifisy ataonao vady aman-janako am'le za manao azy eto satria atsasakady ny anaovako fandarana eto de atsasakady ny tokony arahako amin'izy telo mianaka de ohatran'izay rehefa andehany de miaraka amin'ny faly daholo zany rehefa misy tafavoaka androany moa zany izy ty lasa adiny ray fa de misaotra antsika rehetra samy tain'Andriamanitra misaotra anareo zay ato amin'ny Hetsika Asa ho an'i Madagasikara ny tenako Dr Luc Raveloharimisy nanolotra ny fandarana larina fahasivy amby fitopolo mbola ilay vatsim-pianarana natao ho an'ny mpianatra any Madagasikara mankasitraka sy mankatelina ny teknisianina isika misaotra hatrany ny AZ radio television amin'ny fiaraha-miasa atolony ary amboniny zay rehetra izay de miamboninahitra Andriamanitra de raina mandrakariva ny anarany isaorantsika izy fa izy no nahatoa antsika nahatonga antsika ho toy izao samby tsara ary de toizina raha mipizindray ny fandarana azonareo arahana mivantana azonareo jerena amin'ny Facebook ary manomboka raha mpitso dia manomboka eny androany no samy ratsy lahady ety tsiny raha mpitso de efa afaka mijery koa nareo amin'ny YouTube fa ho akarintsika tsikelikely eo re ty fandarana ity makasitraka sy makatelina tompoko samy tain'Andriamanitra sika mianakavy rasoa tompoko